Miraba antsika rehetrarehetra indray mialatsiny kely amin'ny fahatarana fa mbola nanao interview tamina mpanao gazety hafa indray teo dia tara kely fa mialatsiny indrindra. Iresaka momba n'ity nationalité an'i Rajoelina ity indray tsika androany dia mbola averiko ihany. La loi est dure mais c'est la loi. Raha ohatra ka te ho tantandalana isika na mafy ara le lalàna na dia hoe mila tsozaka ara le lalàna dia tsy maintsy miatra ny lalàna. Ary isaorako manokana any Ramatoa ministre ny communication nampatsiahantsika an'izay hoe tantandalana Madagasikara ary tsy maintsy manaraka lalàna na filoham-pirenena ny Repoblika ary. Zay le nazavaiko to hoe tokony manana fahavononana naja ny lalàna daholo ny olona rehetrarehetra dia ny lalàna dia lalàna tsy misy eto na filohan'ny Repoblika amperinasa izy na filohan'ny Repoblika taloha izy na ministra izy na iza tsy misy eto ka ambony lalàna tsy misy eto na filohan'ny Repoblika amperinasa izy ka ambony lalàna. Ny olona rehetrarehetra zany dia mitovy daholo eo anatrehan'ny lalàna. Tokony fihetsika ataon'ny mpanao politika anankiray ka mampianatra ohatra tsara tokony ampitany any amin'ny voaka malagasy dia manaraka an'izay voalazan'ny lalàna izay. Raha mbola te-hanao politika dia tsy maintsy manara-dalàna ka dia isaorantsika anazy ny fampatsahivana an'izay ary dia ampiaritsika amin'io fitondrana io izay zavatra niteneny ny ministre ny communication an'izay fa ny lalàna dia lalàna ary Madagasikara dia tandalàna ary ny olona rehetra dia eo ambany lalàna feziny lalàna na filohan'ny Repoblika ary izy ary indrindra ka tsy tokony ho filohan'ny Repoblika izy dia miatra amin'ny lalàna. Zao zany ny voalohany averiko ihany code de nationalité malagasy loi 64/060 izay tamin'ny 1960 milaza ao anatin'ny article 42 fa ny malagasy feno taona izay maka zoam-pirenena vahiny dia very avy hatrany ny malagasy azy na ny zoam-pirenena malagasy ananany. Tsy resaka origine le izy fa resaka nationalité. Ianao zany possible ianao manana origine isan-karazany fa ny nationalité anao dia izay manome zoam-pirenena anao. Zo zany nationalité ary zany zo zany dia mety angatahana mety ho very. Ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina manokana, izay moa zany no tenentsika dia hoe misy milaza double nationalité izy, misy milaza hoe azony tamin'ny dadabeany, bebeany, arrière-grand-père-any. Hitantsika tamin'ny gazety Le Monde omaly ny fanazavana izay nentin'ny Ramatoa Romivos izay dirikabin'ny présidence nilaza hoe double nationalité ny filohan'ny Repoblika satria izy dia manana arrière-grand-père vazaha. Tsika malagasy rehetra izay manana razambe niaina tanatin'ny fanjanahantany dia manana arrière-grand-père vazaha daholo sy grand-mère vazaha daholo. Fa rehefa tonga 1960 dia nomena fahafahana ny malagasy rehetra feno taona tamin'izany hanao fanambarana na obligation de déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Izay déclaration de reconnaissance de la nationalité française zay dia natao antsoratra ary napetraka teny amin'ny consulat de France à Madagascar ka manana copie an'izany izay nanao déclaration. Izay tsy nanao an'izany na de vazary izy tamin'ny talohan'ny 1960 dia tapitra tamin'ny 1960 ny mahavazaha anazy dia mijanona ho gasy fotsiny izy. Zay ny lalàna, la loi est dure mais c'est la loi. Raha ohatra zany ka manana arrière-grand-père vazaha i Andry Rajoelina kanefa ny grand-père zany hoe io arrière-grand-père na ny grand-père zany hoe ny dada sy mamany ray aman-dreniny tsy nanao an'izay déclaration de conservation de la nationalité française zay dia normal raha ohatra ka tsy frantsay tsony Rajoelina iva dadan'ny Rajoelina satria Rajoelina iva dadan'ny Rajoelina tompoko
dia tsy nanana nationalité française. Matoa ny zanany Andriamatoa Andry Rajoelina tsy manana nationalité française fa voatery nangataka izany tamin'ny 2014. Azavaiko kely. Ny nationalité dia misy karazany anankiroa. Na io nolovaina tamin'ny ray aman-dreny, na io nangatana amin'ny alalany atao hoe naturalisation. Eo amin'ny décret azahoanao an'izany nationalité zany dia misoratra hoe NAT raha ohatra ka naturalisation no azahoanao azy. Misy hoe EFF raha ohatra ka ny ray aman-dreninao no nangataka an'izy dia ianao zany par filiation satria ianao mbola mineur dia mahazo an'izany. Ny zanaky Rajoelina zany zao dia nahazo an'le naturalisation EFF, zany hoe par effet familial. Izay zany le izy. Ny zanaky Rajoelina no nahazo naturalisation par filiation, fa i Rajoelina nahazo naturalisation par demande en tant que majeur vacciné, zany hoe volontairement. Dikan'izay dia zao, raha ohatra izy nangataka volontairement ny nationalité française na nationalité ninina na tsy frantsara fa na inona nationalité nangatany dia very automatique ny nationalité malagasy azy. Dikan'izay dia tsy manana zom-pirenena tsy mizaka intsony. Tapitra treo zany ny fizakany Rajoelina ny nationalité malagasy. Zany hoe tsy manana double nationalité izy, tsy binationaux izy ohatrany ireo olona zay nandova nationalité. Ny nationalité nolovaina ihany no binationaux. Fa rehefa nangataka ianao ary ny olona mangataka tsy maintsy olona feno taona satria tsy afaka mangataka nationalité ny olona zay tsy manana majorité. Raha ohatra zany ianao te hahazo nationalité hafa ankoatran'ny ianao dia mila ianao aloha feno taona vao mahazo mangataka an'izany n'aiza n'aiza eran-tany. Ka raha ohatra ianao nangataka izany feno taona ao à Madagascar en vertu ny code de nationalité malagasy dia very malagasy anao. Tsy binational ianao tsy double nationalité ianao fa uniquement les nationalités tokana izay nangatanao sisa no mijanona ho anao. Zay ny kahany Rajoelina. Io kahany Rajoelina io dia tsy ahafahany mitazona intsony ny passeportny ny kara-pifidianana soratra amin'ny liste électorale ary indrindrandrindra tsy afaka milatsaka ho fidiana filohan'ny République. Amin'izao tsika miteny zao zany diso ny filazana hoe binational ny filohan'ny République malagasy fa tena tsy manana nationalité malagasy ny filohan'ny République ao à Madagascar amin'izao fotoana izao. Tsy binational izy, il n'a pas de binationalité, il n'est juste plus malgache. Donc nous sommes dirigés par un président qui n'a plus les droits de nationalité malagasy. Raha ohatra ataoko amin'ny teny gasy mba hazava tsara, tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy ny olona zay mitondra ny firenetsika. Izany zavatra izany dia nolazain'ny constitution hoe azavaiko tsara satria tsy mahay mamaky teny tsara koa ireto mpitondra antsika reto. Aiza moa izy ny tsy ho sahirana raha mba nahay namaky teny tsara zareo mety tsy sahirana ihany ohatry rehefa tonga dia nanaja teny aza milatsaka fa tsika efa tsy gasy tsony. Fa ny constitution malagasy tamin'ny 2018 izay napetraka Andry Rajoelina dia milaza hoe ny candidat filoham-pirenena malagasy dia mila mizaka ny zom-pirenena malagasy. Farafaratsiny zany raha ohatra ka tsy misy ao anatin'io loi io hoe exclusivement malagasy na miteny izy d'origine malagasy dia tsy ao anatin'izay zany ny olona zay tsy malagasy tsony. Raha ohatra zany hoe d'origine, le français d'origine malgache, i Andry Rajoelina ataontsika naka nationalité russienne izy, le russe d'origine malgache dia afaka nilatsaka. Fa saingy tsy izay voalaza ny lalàna ary ny lalàna toko dia application stricto sensus. Dikan'izay tsy maintsy ampiarina araky ny voasoratra ny lalàna. Ny lalàna dia milaza mazava, tsy misy interprétation hoe
quand on dit il doit être de nationalité malagasy, est-ce que ça veut dire qu'il doit avoir des origines malgaches? Est-ce qu'on peut dire que s'il est né à Madagascar ou que s'il a des parents malgaches, on peut dire qu'il est malgache? Ny lalàna, article 46 de milaza ao anaty constitution, tsy maintsy mizaka zopirenena malagasy ny candidat amin'ny filohan'ny repoblika, izay vao mahazo milatsaka. Rehefa tsy mizaka ny zopirenena malagasy zany, tsy mahazo milatsaka. Ny fangatahana ny zopirenena vahiny dia mahavery ny zopirenena malagasy. Ozy izy ny article 42 anatin'ny code de nationalité. Noho izany dia miatra amin'ny Andriamatoa Rajoelina ny article 42 code de nationalité sy article 46 ny constitution. Vohitsakitsaka zany ny constitution malagasy tamin'ny nanekeny ny HCC 2018 ny filatsahana hofidiana. Eo zany de mipetraka amin'izay ny fanontaniana zay apetraky Soalihy Moussa, izay mialatsiny amin'ny teny aminareo fa tena hoe menace de terrorisme no ataony, satria zao ny teneniny hoe mila manao moratoire isika. Ohatray moratoire nga rangaty akanjo ataonao eny amin'ny tailleur ka hoe ataonao ataovy sur mesure ao anaty ty lalàna ty, satria hoe mapetipety ny filohanareo zany ny ampietona ny lalàna article 42 io, de hoe asivy moratoire, de hoe raha io no ampiarina io article 42 io, de hoe isy raha mandrika eto Madagasikara, isy famono ty famono faty malagasy, menace nge zany ataonao zany rangaty fa nahoana moa ianao zany no afaka imenaceny malagasy ohatry zany? Ianareo zany rehefa tsy metimety amin'ny sainareo le zavatra, de izay foana no arangaranga amin'ny vahoaka malagasy eto, gadrainay isy raha mandrika raha zay tsy lany eo de isy raha mandrika eto. Azafady amin'izao tsika amin'ny teny zao zany raha manao ny asa ny sega de tokony ho samborina io Soalily Moussa fatria manao fanakorotana na saim-bahoaka, tonga de ny menace na raha mandrika ve ny ataonao amin'ny vahoaka malagasy izay tsy mitaky afa-tsy ny fampiarana ny lalàna. Amin'ny fomba ahoana moa ny ilazanao hoe misy raha mandrika eo, fa maninona nisy raha mandrika raha ohatra ka ampiarina amin'ny Rajoelina ny lalàna? Ianareo zany andeha ampanao raha mandrika eo. Ianareo zany ny tena hoe tompony basy sy ny tafondro sy ny zavatra rehetrarehetra ao Madagasikara ka de ampitahornareo raha mandrika foana zany zahay ty isaky mihetsika. Ianareo no mandika lalàna, de ianareo indray no milaza fa isy raha mandrika eto. Asa ampitovinana amin'iza na amin'iza mihitsy isika malagasy. Ny tany Côte d'Ivoire resaka origine no natonga ny ady. Neny Barack Obama de hoe taiza izy niteraka. Fa ny taty Madagasikara de tsotra ary mazava, tsy resaka origine, tsy resaka hoe taiza izy niteraka, fa resaka hoe nekeny ary nataony araky ny sitrapony volontairement, nataony ankitsipo ny fangatana zopirenena vahiny ka dia miatra amin'ny lalàna. Amin'izao tsika ny teny zao dia avy resaka tamin'ny mpanao gazety ateo izay nifampiresaka tamin'ny Andriamatoa Rajoelina io mpanao gazety io, ka niteny Andriamatoa Rajoelina, je n'ai aucun problème là-dessus, j'ai une binationalité. Azafady tompoko Andriamatoa Rajoelina, tsy binational ianao fa ianao te tsy gasy tsony, ka dia malahelo milaza aminao fa ianao mody fanina filohan'ny repoblika ianao ary lehibe any tetezamita nandritra ny 5 taona. Tsy vitany hoe mivarotra bois de rose sy manao trafika na volamena fotsiny natao rehefa eo amin'ny fitondrana, fa mianatra koa inona ny lalàna amin'ny fean'ity tany sy firenena ity. Zany ny atao hoe mitatana firenena. Ka anisan'ny minimum des choses alohan'ny nangalanao an'io nationalité vahiny io de mijery hoe inona voalazan'ny code de nationalité malagasy so sanatria mahapotika ny nationalité ako ty zavatra ty. Ohatranay zao réfugié aty Frantsa zay mananjo avy hatrany angataka nationalité française. Mbola tsy nanao izany ny tenanay satria zahay manaja ny lalàna ka meritratra izao mbola meritratra hitondra firenena any Madagasikara ka tsy
angataka an'izany nationalité française zany na dia amananjoa ary satria very avy hatrany ny nationalité malagasy ka tsy mety amiko ny hoe andeha amitaka vahoaka amin'izany. Fa ianao tsy vitany namitaka vahoaka ianao fa mbola masahy ihany koa milaza fa tsy fantatrao le lalàna. Mbola mamitaka fandroan'ny vahoaka ianao raha mbola milaza fa binational. Tsy mila baka plus 24 zany satria hitantsika zao ireo mi izay manana baka plus 24 tsy mahay akory manavaka ny atao hoe affiliation sy ny atao hoe filiation. Ny atao hoe affiliation dia appartenance amina association, appartenance amina groupe, appartenance amina société, appartenance amina organisme. Sentiment d'appartenance na hoe souscription d'appartenance ny atao hoe affiliation. Dikan'izay affilié amin'ny CNAPS ianao na ohatra ianao mpiasa amin'ny privé, affilié amin'ny CNAPS. Raha mpiasa mpanjakana ianao dia affilié amin'ny régime des fonctionnaires. Fa ny filiation dia lien de parenté entre les parents et les enfants. Zay ny atao hoe filiation. Donc alohany itentenenana foana raha matody irikaby dia jereo alohan'ny dictionnaire. Fa tsy filiation, tsy affiliation, tsy misy appartenance ao anatin'io. Ary ny filiation dia miteraka fandovana nationalité. Eo koa zany dia diso fandroana ianao raha matody irikaby. Raha ohatra zany ka nandova ny nationalité any Andriamatoa Rajoelina dia diso zany iny journal officiel iny ozy izy ianao. Andana zany atakeo la France fa namoaka journal officiel diso satria la France no namoaka niny journal officiel any anaty internet iny milaza fa ireto olona reto dia nahazo naturalisation. Fa ny olona izay manana nationalité par filiation nandova an'izany nationalité zany tamin'ny ray aman-dreny, ny dadabeany nanome an'iny ho an'ny dadany dia ny dadany nanome an'iny an'ny zanany fa tsy misy hoe mandingana koa io, tsy misy hoe ny dadabe arrière grand-père any nanana dia ny anelanela zay tsy manana dia zahay hanana. Non. C'est pas comme ça. Mila raha mahazo ny dadabe anao manana droit dia mahazo ny dadanao dia zanaky ny dadanao mahazo dia zanako mahazo. Dia certificat de nationalité amin'izay no omeny firenena izay andovanao an'le nationalité fa tsy hoe mangataka ianao naturalisation. Raha mekohatra amin'ny lalàna gasy dia zao tamin'ny talohany 2016 ny code de nationalité malagasy milaza fa ny zanaky ny lehilahy manambady vahiny dia malagasy, fa ny zanaky ny vehivavy gasy manambady vahiny tsy malagasy, fa mila mangataka naturalisation. Zany hoe tsy automatika zany talohany 2016 ny zanaky ny lehilahy sy ny zanaky ny vehivavy. Discriminatoire zany eo anatrehan'ny lalàna iraisam-pirenena ka dia nofoanana izay disposition amin'ny lalàna izay ka na lahy ianao na vavy ianao dia mifindra avy hatrany amin'ny zanakao ny nationalité anao. Izay ny atao hoe nationalité par filiation. Ny zaza rehetra izay manana ray na reny gasy zany dia gasy avy hatrany, tsy mila manao procédure fa tonga dia miprouve fotsiny, mitondra proof hoe gasy mamako na gasy ny dadako dia maka certificat de nationalité eny amin'ny tribunaly izay ipetrahany. Fa ny Rajoelina tsy izay. Raha nanana nationalité par filiation izy tsy nisy décret de naturalisation tamin'ny 2014. Na andeha iodika viana, iodika vanana, na andeha atraiza, na andeha hitory atraiza ianareo ao amin'ny présidence dia ny décret de naturalisation nanomboka tamin'ny 2014 no mitondra ny nationalité Rajoelina. Ary io décret tamin'ny 2014 io ihany koa no manala ny nationalité Andry Rajoelina sy ny vadiny. Noho izany en 2018 izy tsy manana nationalité gasy intsony, tsy mahazo milatsaka président de la république izy. Izany zavatra zany dia midika fanitsakitsahana ny souveraineté malagasy, ny fiandriana pirenena malagasy mihitsy no voaososy amin'ity tantara ity.
satria ny malagasy tia tandrazana sarotiny amin'ny ampom-pirenena sy fitiava-tandrazana tsy manaiky an'izany hoe olona tsy malagasy izany no hitondra ny firenena. Raha ohatra ka nanaiky an'izany isika efa ela isika no nanaiky hoe aleo arakarana na sinono mitondra antsika na tsy fantatro le arabo na zao. Fa matoa isika nametraka mazava hoe mila malagasy ianao vao mitondra amin'ny Madagasikara dia tsy eketsika malagasy olona tsy malagasy no hitondra antsika. Ary io tsy hoe malagasy d'origine fa mizaka ny zoom-pirenena malagasy ao anatin'ny taratasy ananana zoom-pirenena ara-taratasy io resahana io. Ary io zany le mampiheritreritra kely izay ve zany ny saika hanovany Andriamatoa Andry Rajoelina ny lalàna tamin'le code de nationalité saika ho alefa teo hoe andeha hovany angambany hoe aleo soratana ato mihitsy hoe asorina ty lalàna 42 ty na olazaintsika hoe zay olona rehetra manana origine. Azafady heureusement fa tsy adala ny député nareo député zay député maparana tsy nanaiky an'le izy ary de tsy tafavoaka le lalàna. Ka zao zany ny zavatra misy. Miantso ny mpanao politika sy ny politisiana rehetra ao Madagasikara izay manaja ny lalàna, izay manaja ny lalàna ao zay tsy te hanaja ny lalàna zany de ho tsarain'ny asany eo sy ho tsarain'ny vahoaka malagasy eo hoe iza no tsy manaja ny lalàna. Fa izay manaja lalàna kosa, izay manaiky ny fampiarana ny lalàna de oka isika rehetrarehetra tompoko samy taky eny anivon'ny Assemblée nationale ny déchéance d'office n'Andriamatoa Andry Rajoelina pour défaut de qualité à se présenter aux élections tam 2018. Rehefa nandinika izahay de misy zavatra marobe ateraka zany suspension zany déchéance ny Andry Rajoelina zany fa ho aza avaiko amin'ny fomba amin'ny manaraka izay fa zay aloha zany ny fanazavako androany de tsy ekena ny fanakorotanana saim-bahoaka amin'ny alalany hoe isa Ramandrika isa an'zao averiko ihany. Tapitra tamin'ny 19 novembre 2014 ny Malagasy Andry Rajoelina. Il n'a pas de binationalité. Aza mieritreritra an'izany nareo Malagasy fa mazava ny lalàna. Article 42 no miatra ary ny article 46 no miatra ao anaty constitution. Tsy manana zoom-pirenena malagasy ny mpitondra antsika noho izany tsy mahazo ary tsy afaka mitondra, tsy mananjo hitondra antsika izy. Ny mikasika anjatra teneniny ty Soaly Moussa ty de hoe ho asorina aminareo gasy diasporado zany fanananareo. Ohatray rehefa ohatra zany asorina amin'ny Rajoelina ny fitondrany de ny fananany malagasy avy aty andafy no asorinao. Fa nga fananan Rajoelina ny fahefana. Fananana nga ny fahefana. Ny fahefana tompoko de nindramina nampindramina. Ary tsy fananana nolovainy tamin'ny dadany sy ny mamany io. Fa ireny fananana zay novidiny ny vahoaka malagasy aty amin'ny diaspora reny dia droit reny. Ary raha ohatra ka ho asorinao aminy zany ho menace hoe raha vao ohatra ka asorina amin'ny Rajoelina ny fahefana mitondra ho ampiarana ny lalàna 42 article 42 sy 46 io de ho asorinay aminareo diaspora rehetra koa fananareo te Madagasikara. Aza matahotra an'izany ianareo zay malagasy mizaka zoom-pirenena hafa aty satria tsisy idirany fanananareo ity resaka ity. Ny momba anareo mbola zavatra hafa iny. Fa ianareo tsy ny sandoka ary tsy ny soloky ny malagasy tamin'ny fangalarana ny fahefana hitondra ny Madagasikara. Fa kosa ny olona zay ny sandoka hitondra ny firenena kanefa tsy mananjo hitondra an'izany no oka hiarany lalàna ary tsika rehetra tsy hanaiky mihitsy raha tsy tany-tandalàna Madagasikara satria tany-tandalàna Madagasikara de ho aparitsika koa ny lalàna. Zay ara fa de misaotra betsaka atsika rehetrarehetra de mbola averiko ihany fa tsy manana zoom-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy hoe binationaux. Ay misy adiniko kely ho an'le article 45 sy 43 izay lazain'zareo. Ny article 43 de mikasika ny olona izay enrôlé ao anatin'ny armée na ny manao service militaire. Ao anatin'ny 12 taona anaovanao service militaire dia mila autorisation ianao vao afaka miala amin'ny mahagasy anao zany na tenaka nationalité vazary.
fa Andry Rajoelina ve ao anatin'ny service militaire sa ao anatin'ny armée tsy any valiny donc tsy applicable aminy io article 43 io. Rajoelina ve inscrit au registre de recensement ny service militaire. Tsara marina fa ny olona 20 taona ka hatramin'ny 20 taona no manao an'izay inscription au recensement du service militaire zay. Ka i Rajoelina ve ao anatin'le 20 taona ka 20 taona izay nanao inscription eo amin'ny registre de recensement service militaire tsy akoha ny valiny satria raha mbola 20 taona ka hatramin'ny raha hoe miampy 15 taona zay de 35 ans minimum zany 35 ans no tokony taonany zay vao hoe mitombona zay fa sody manko amoriporina sody amoriporina faux usage de faux io de hoe inscrit au recensement du service militaire izy fa 18 à 21 ans nanaovana an'iny rehefa tsy nataonao tamin'izay le izy de na ianao efa nitsara maramila na ianao dispensé ny fitsarana maramila na ianao efa navita ny fitsarana maramila na atao hoe décharger des obligations de service militaire. Ao anatin'io article 43 io de milaza hoe ne sont pas astreints à demander une autorisation de perdre la nationalité malagasy ny olona izay efa navita service militaire. Donc tsy miatra amin'ny Rajoelina io article 43 io. Ho an'ny article 45 de le lazaiko hoe les binationaux d'office qui ont hérité de leur nationalité de leurs parents. Ny olona binationaux reconnus à Madagascar de ny olona izay nanana nationalité héritée par filiation. Ireo ihany no iaran'ny article 45 raha ohatra izy ka te hiala amin'ny nationalité malagasy de mila mangataka autorisation. I Rajoelina Verikiany tsy nandova nationalité any tamin'ny ray aman-dreny n'est pas concerné par cet article 45. Dikan'izay Madame Christine Razanamahasoa dia any anaty rano tombe aloha ny argumentanao mikasika ny article 45. Zay zany no maranantsika azy fa de misaotra betsaka antsika nanaraka de mbola miverina eto antsika ho an'ny toy an'ity raharaha ity izay teneniko ihany tsy avelantsika amin'izao io satria tsy ekena ny hoe olona tsy mizaka ny zorom-pirenena malagasy akory no mitondra antsika. Misaotra betsaka.